Hiditra taranja bola lavalava isika ny fifaninanany top 14 avy hatrany izay niditra tamin'ny ireo lalao barrage tamin'izao farany herinandro izao. Tafita amin'ny lalao manasa-dalana ary ny COSFA sy ny TFM Nakasina andro antolakandro taoriny izay lalao sakana izay. Teo amin'ny lalao voalohany dia ny COSFA nandresy ny chemino tamin'isa 13:70 ary teo amin'ny lalao faharoa kosa dia resy ny TFM Nakasina tamin'isa 9:20 ny zareo avetsy akady fotsy. Tafita amin'ny lalao manasa-dalana ny COSFA sy ny TFM Nakasina taoriny ny lalao sakana izay tanterahana io tolakandro io teny amin'ny Kianjamaki teny Andotapenaka. Isan'ny lalao nandrasan'ny maro tamin'ity lalao sakana ity ny fihaonana teo amin'ny USA nakady fotsy sy ny TFM Nakasina. Resin'ny bakely manohatra tamin'ny 20:20 zareo avetsy akady fotsy. Raha nendry dalao tamin'ny ankapobeny dia tsy nisy nisotrona rano mihitsy hatrany amboloany ka hatramin'ny farany ity lalao ity. Totoafy ny fanafiana na ho an'ny andaniny io na ho an'ny ankilany natao anaty vay io natany amin'ny 3 quart. Teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'isa 4:20 ny bakely manohatra avy any Akasina. Teo amin'ny fidirana faharoa dia niana hery vaika amin'ny fanafiana. Na izany aza nefa dia tsy nisy intsony ny baolina maty nety tanana teo amin'ny fidirana faharoa fa tamin'ny alalan'ny fitsarana hors-jeu avokoa sisa no tokony ny rotota. Teo amin'ny lalao sakana voalohany kosa dia resin'ny miaramila tamin'isa 13:20 ny Besetroka. Tsy voafehin'ny chemino teto ny 10 minitra farany lalaovana izay mbola izy ireo no nitarika tamin'isa 7:20 no 5:20. Raha ny fizotrony lalao tamin'ny ankapobeny dia nifandanja tsara ny lalaon'ny rotota, porofon'izany nisan'ny sarahana teo ampelatsasatra 7-9. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa dia mbola nanindry hatrany ny chemino izay nitarika anisa teny amin'ny Selatrabe hatrany amin'ny 5:70 minitra ny lalaovana. No nitandrevaka kely tao anatin'ny izay minitra vitsy sy farana lalao izay nefa dia rava ny nofinofin'ny Besetroka ho any amin'ny lalao manasa-dalana. Ny 3FP zany ifandona amin'ny COSFA ary ny TFM Nakasina ifampitana amin'ny RC amin'ny lalao manasa-dalana amin'ny fiadinany tompon-daka ny ligina Analamanga taona 13 sy 20.